Makasika kosa ny hetsika arabaritra la grande foire de Madagascar niditra tao anatin'ny andro fahatelo nanomboany tamin'ity androany ity ny andiany back to school ary naneho ny fahafaham-po tanteraka mofo ny Fimafm izay karakarain'ny hetsika tamin'ity tao anatin'izay andro telo nisin'ny hetsika izay ary mampanantena zavatra Hihavaka ihany koa ao anatin'ny roa andro manaraka isin'ny hetsika. Amin'ny ankapobeny dia nahafa-po ireo telo andro voalohany nisokafan'ilay hetsika back to school izay karakarain'ny oriansa Fimafm etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Hihavaka araka izany ity faran'ny herinandro ity araka ny filazan'ny Fimafm satria maro ireo hetsika fanentanana ho fanomezana fahafa-po ireo mpitsidika. Telo andro izay nierahana hatreto aloha nafinaritra avokoa satria be da be no mpitsidika betsaka ihany koa nanao an'ilay vente à la commande dia tena ampiavaka an'ity week-end ity ngamba voalohany indrindra aloha isy ny zumba mega zumba live afaka ilazantsika azy avokoa dia sabotsy manomboka amin'ny folora misy foana io zany isaky ny atsasakadiny zany hoe makaina kely atsasakadiny dia iverina indray atsasakadiny dia akoatra ny zumba dia misy ihany koa ny vente à la commande manentana antsika rehetra izay mbola tsy navitan'izay vente à la commande izay mba hiazakazaka ao akaty amin'ny back to school satria ilayntsika zany tablette, écran plat, notebook sy ny sisa zany dia akoatran'izay ihany koa isy fihenam-bidy goavana zany hoe mihoatra n'olona efa nitenenina hatrizay zany aty amin'ny back to school amin'ity week-end ity zany hoe mety hatratrany amin'ny 50% mihitsy dia izay zany menentana antsika rehetra. Saika voakasiky ny fihenam-bidy goavana avokoa ireo sehatr'asa maro samihafa ho hitanao ao amin'ireo trano eva misy 400 mahery mandritra ny hetsika back to school ho hiatran'ny Fimafm.